Olaina indray ny maty vokatry ny valanaretina COVID-19 araka ny tatra nataon'ny fibepibakona ny ady atao amin'ny COVID-19 na ny CCO androany zoma. Tafiakatra 7 araka izany ny isan'ny olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ity valanaretina ity. Etsy andany Niampy 700 ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19. Raha tambatra izany ny isan'ireo efa nitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus dia miisa 1,790 hatramin'ny etombohan'ny valanaretina teto Madagascar. Mbola manaraka fitsaboana ny 3,700 sy arivo amin'izy ireo ka marary mafy ary iray maso akaikany amin'ny hopitaly ny 720 amin'izy ireo. 2,700 sy 5,000 ireo efa sitrana ka ny 2,700 amin'izy ireo dia voalaza fa sitrana androany zoma. Mbola andalamanga ihany no foiben'ny aretina satria ny 1,700 amin'ireo tranga vaovao 700 natao tatitra androany dia avy eto Analamanga avokoa. Faritra telo no nahazo governora taorian'ny filan-kevitry ny minisitra ho Malaila Kamisy. Analanjirofo Diana Arboeny. Dr Marcelin Andriamanantena no voatendry tany Analanjirofo. Mokhtar Andriatomanga tany Mboeny ary Daodo Arona Marsiky ho an'ny faritra Diana. Ireto governora ireto ny governora fa 5 sy 4 ary 7 no tendren'ny filohan'ny repoblika. Mbola misy faritra 5 tsy nahazo governora treto taorian'ny nanisorana ireo lehiben'ny faritra. Tamin'ny septambra 2024 no nisy ny fanendrena governora voalohany teto Madagascar ka 12 no tendrena tamin'izany. Manana anjara lehibe amin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 ny governora satria amin'ny ankapobeny dia izy ireo no lehiben'ny foibe paritra fibaikona ny ady amin'ny coronavirus. Tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra fa omena lalana manokana ny State Procurement of Madagascar na ny SPM iara-iasa amin'ny Banque Société Générale amin'ny fanafarana vary mora avy any ivelany. Nilanja 9,000 taonina ny vary no afarana ary voalaza fa $770 ny vidin'ny 1 taonina. Tetina 5,7 tapitrisa ariary araka izany ny totaly ny vola ampiasaina amin'ny fanafarana vary mora io. Azo lazaina ho mora tokoa ny vary hitan'ny SPM satria raha ny vidin'ny vary eo amin'ny tsiny resam-pirenena dia mahatratra $770 amin'izao fotoan'izao na dia efa nisy fidinana aza mihoatra amin'ny volana aprily. Mbola misy ihany anefa ny vary mahatratra mihoatra ny $700 isaky ny taonina.